Pitsikina atrany no hitsidiana ny tokantraninao tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao takariva izao manatitra ny araba ary asainay ampanajana hatrany ianao hanaraka ny anjinjin'ny vaovao antsika hatramin'ny farany. Ny tontolon'ny politika ary moa no ankavantsika ny fampahalaam-baovao miompana hatrany eo amin'ny lafin'ny fanatanterana ny fifidianana ny herinandro lasa teo ary moa no nolaniana teo anivy ny filan-kevitry ny minisitra ny volavolan-dalàna momba ny teti-bola-panjakana 7 avy amin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ary aroa sodiniana eo anivon'ny parlemanta roa voafaritra ao anatin'ity volavolan-dalàna ity ary fa 90 miliara ariary ny fandraisana anjara ny fitondrana malagasy ao anatin'ny fifidianana 7 sy 2 Araka ny volavolan-dalàna izay natolotra ministeran'ny vola sy ny teti-bola dia mahatratra 220 sy 3 miliara ariary ny fandaniam-bola every fanjakana fa atao amin'ny taonany 3 sy 2 raha toa ka 7 sy 3 miliara ariary kosa no vola everina hiditra ao amin'ny kitapom-bola-panjakana amin'ny taona 3 sy 2 7 sy 3 miliara ariary kosa no natokana ho an'ny fampandehanan-draram-panjakana raha toa ka 7 sy 700 miliara ariary no natokana ho fandaniana ny fanohanana ny tetikasa. Anisan'ny manamarika amin'ny taona 3 sy 2 ny fanatanterahana fifidianana samihafa. Momba izay indrindra dia vinavinaina ho 30 tapitrisa dolara na 80 miliara ariary no anjara biriky eto ny fanjakana malagasy amin'ny fanatanterahana fifidianana. Ny volavolan-dalàna mikasika ny teti-bola-panjakana 3 sy 2 dia hodiniany eo anivon'ny kongresy ny tetezamita. Ny ataonay amin'ity dia miresaka momba ny teti-bola daholo dia voarainay androany izany ilay loi de finance dia mbola hodiniana fa ny commission aloha izao mandinika an'ilay izy fa za mahita hoe hita eo miankina amin'ny proposition gouvernement no anaovanay n'ilay izy. Ka miankina amin'io ny fampandehanan-draha rehetrarehetra ny amin'ny taona 3 sy 2 ary tena anisany izany tena zava-dehibe mihitsy io izany tena noyau tena hoe ampandehan'ny fitondrana amin'ny 2013. Ireo parlementaire CT izay nilaza fa handinika lalina mikasika amin'ny volavolan-dalàna momba ny teti-bola-panjakana 3 sy 2 efa nisy tamin'ireo parlementaire no nilaza fa maromaro ireo teboka mila diniana sy adikevitra mandritra ny fotoam-pivoriana rehetra andiniana ny teti-bola-panjakana 3 sy 2 inona araka izany fa hafanatrany ny adevitra mandritra fandiniana ny volavolan-dalàna momba ny teti-bola-panjakana 3 sy 2